La 4G Batelma vous présente Nivava. Retrouvez vite vos outils disponibles chez notre showroom et site internet www.batimax-mada.com. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Tapitra andrano ny fitaom-pitsarana andian'ny faharoa nataony teo anivon'ny pôle anti-corruption. Misokatra amin'ny fahatelopolo ny volana septambra ho avy izao ny andiany manaraka raha ny loha ranom-baovao azo. Miakabidy hatrany ny menaka finanana tao anatin'ny volana vitsy izay. Tafakatra hatrany amin'ny 500 ariary isaky ny litatra izany. Ny fienan'ny fanafarana nanomboka ny volana jolay sy ny fiakaran'ny vidin'ny menaka eo amin'ny tsena iraisam-pirenena no antony hoy ny ministera tompon'anaikitra. Miditra amin'ny andian'ny fafito ny fanomezana vatsim-pianarana tanora malagasy hiofana any Japon mandritra ny 2 hatramin'ny 3 taona ao anatin'ny fandaharana asa AB Initiative. Roa no nahazo izany tamin'ity andian'ity. Ny ena raha oharina tamin'ny taona lasa ny tapahafahana fanadinana PPC teto amin'ny faritra Analamanga tamin'ity taona ity. Tany amin'ny faritra Aloatra Mangoro no nahitana voka-panadinana tsara indrindra raha ny tany voaka. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Écoule TV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao tapitra androany ny fitaom-pitsarana andian'ny faharoa natao teny anivon'ny pôle anti-corruption misokatra amin'ny fahatelopolo ny volana septambra ho avy izao ny andiany manaraka raha ny loharanom-baovao azo mampiona rakotoarso. Tapitra androany ny fitaom-pitsarana ny anivon'ny PAC ED 67 andiany faharoa amin'ny fitsarana ireo raharaha mirakitra kolikoly asa fampiororona fanodikodiam-bolam-panjakana. Ankoatra izay, isan'ny raharaha nandalo tao amin'ity tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly ity ihany koa ny raharaha fitazonana sy fikasana hanondrana rongono mahery vaika na voaroiroy teratany vahiny roa sy malagasy iray miampy raharaha famotsim-bola. Teo ihany koa ny raharaha fanodikodiam-bolam-panjakana izay na voaroiroy olona miisa 5 izay misy tompona ndraikitry ny tsenam-bary-panjakana izay ny fanjakana malagasy no mijoro mpitory. Manomboka amin'ny 17 septambra izao kosa no isokatra indray ny fitaom-pitsarana andiany manaraka izay hitondrana ireo raharaha ambara ho trondro vaventy amina raharaha kolikoly sy fanodikodiam-bolam-panjakana. Evoaka ny farany volana ho avy izao ny torolalana ampienany tsy fanekena voka-pifidianana izay voavoaka ny fiarahamonim-pirenena mpanara-maso ny fifidianana eto Madagasikara sy ny Association nationale pour la justice administrative. Henri Florian. Amin'izao ankatoko ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpandolo-tsaina ny tanàna izao. Tranga fahino matetika eto amintsika aorian'ny fifidianana. Ny fametrahana fitoriana eny amin'ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana. Tsy manaiky ny voka-pifidianana, manambara fa nisy ny osika sy ny maro hafa. Hivoaka ny faran'ny volana izao ny torolalana. Hampienana ny tsy fanekena ny voka-pifidianana. Iarahana ireo fiarahamonim-pirenena misana ny fifidianana sy ny anjama molavola ho fanatsarana ny zolam-pifidianana eto amintsika. Izay amin'ny afina aty amin'ny fitsarana moa zany dia zavatra tadavinay dia hoe mba ekeny be sy ny maro zany izay résultat ho avoakan'ny fitsarana eo voalohany indrindra izany hoe hamerenana ny fatokisan'ny vahoaka no voalohany indrindra amin'ny resaka fifidianana dia faharoa ny fatokisana indray koa amin'ny fitsarana manaraka an'izay ka ny avy aty aminay izay ankoatry ny hoe tsy isiany hoe savorovoro na grevy zany ao aorianan'le fifidianana. Kanjona raha ny fanazavana, nisy ny fifidianana mangarahara ekeny rehetra ahafahana miroso amin'ny fampandrosoana. Misy etapa zany fametrahana fitoriana matetika eo amin'le forme mety voaraka ihany eo amin'ny recevabilité zany izay mahatonga anazy hoe azo raisina izany hoe recevable les requêtes fa tsy mitombona le izy satria eo amin'le mode de preuve nety hoe nisy tsy nety na nisy tsy nety zany teo amin'le fomba nametrahana an'le proof dia izay zany no anampiana amin'ity atelier ity anampiana société civile hoe inona no fepetra sy ny procédure arahana zany mahatonga hoe requête ray ho recevable, inona ny mode de preuve mahatonga hoe
anampy anazy zany mba hoe hiabotira le requête-ny. Tsy midika akory izany fa hoe rehefa mivoaka ity guide ity dia hitombona daholo izay zavatra rehetrarehetra hivoaka eo fa ho fanampiana zany mba hametrahana requête de qualité zany. Hiparitaka manderana nosy araka izany ity torolalana ity ho azo ny rehetra ampiasaina ho entina manampy ihany koa ireo izay ametraka ny fitoriana mahakasika ny fifidianana eto amintsika. Ny akabidy hatrany ny menaka fihinanana tato anatin'ny volana vitsy izay niakatra hatrany amin'ny 500 ariary isaky ny litatra izany. Ny fihenan'ny fanafarana nanomboka ny volana Jolay sy ny fiakaran'ny vidina menaka eo amin'ny tsena iraisam-pirenena no antony izany. Hoy teo anivon'ny ministera tompony andraikitra Yves Richard. Tsy nitsahatra ny akabidy ny menaka fihinana nanomboka ny volana Jolay lasa teo. Mitoetra ny fisondrotana ka manodidina ny 700 hatramin'ny 500 ariary. Isaky ny litatra ny fiakarana indrindra nivon'ny mpanjara enta-madinika. Manomboka ny ampotony ny fiakarana hoy ireo mpamongadina nanaovana fanadihadina. Tamin'ny latsinainy zao izy 305 no namarotanay anazy amin'ny carton, dia amin'izao zay efa varotra 405 amin'ny carton. Dia manisy ato aminay efa 505 Amin'izao zany vidiny ny 1 litre zany amin'izao 505 Zay aloha zany raha vao miakatra le avy any amin'ny akanay dia tsy maintsy hoe mampiakatra kosa satria lasa tsy lasa maty antoka izay raha vao hoe tsy mampiakatra dia lasa mampiakatra foana izay amin'ilay prix. Raha ohatra hoe izay zao maka 405 any dia mivarotra 305. Teboka roa goavana no antony fiakaran'ny vidina menaka ankehitriny. Araka ny fanazavana nentin'ny ministera ny varotra sy ny indostria sy ny asa tanana. Voalohany fihenan'ny fanafara amin'ny Madagasikara menaka. Raha 420 tapitrisa bidon amin'ny 20 litatra ny menaka nafarana ny volana Jolay. Nidina hatramin'ny 12 tapitrisa bidon zany ny volana Aogositra. Izany hoe nahitana ny vidinana hatramin'ny 500,000. Teo ihany koa ny fiakaran'ny vidina menaka eo amin'ny tsena iraisan'ny pirenena. Raha manodidina ny 7,5 hatramin'ny 12,5 dolara ny vidin'iray bidon ny volana Jolay. Tafiakatra 10 hatramin'ny 12,5 dolara zany ny volana Aogositra. Ao anatin'ny fanaraha-maso fijerena ny vahaolana momba izany ny ministeran'ny varotra sy ny indostria amin'izao fotoana. Taorian'ny fivoriana ny arahana tamin'ny mpamokatra sy ny mpanafatra menaka. Ny teo anivon'ny faditseranana ny ANMCC sy ny ministera tompon'andraikitra. Amafisina hatrany ny fitsirihana sy ny fanaraha-maso ka isan'ny hojerena manokana ny tahiry sy ny vidin'entana, indrindra ho an'ny mpamongady sy ny mpanafatra eta-madinika. Misedra olana ny sehampiariana lavanilina ao amin'ny faritra Sava ankehitriny. Lesoka eo amin'ny sehatry ny fananantany sy ny tsy fandriam-pahalemana. Yves Richard. 570 isanjato mpamboly, mahery ny 20 isanjato mpanangom-bokatra sy ny maro hafa. Mivelona amin'ny sehampiariana lavanilina ny 570 isanjato ny mponina. Ao amin'ny faritra Sava any amin'ny tapany avaratra atsinanan'ny Madagasikara. Tsy afaka ny mamokatra araka ny tokony ho izy ankilan'izy ireo noho ny antony maro. Indrindra sehatra ny fananantany sy ny tsy fandriam-pahalemana. La plupart du temps ataka amin'ny armée foana zany le olona manana lavani afa sesy afa andeha hivarotana. Dia be dia be zany le collecteur mandalo mataro zany le olona miteny hoe za manana. Parce que des fois il y a des faux collecteurs. Mandeha misy renseigné foana izy misy lavani amin'ny tokantrano. Fa atsika miteny zao angamba plus ou moins c'est stable zany le sécurisation. Engany tout jusqu'à la fin de campagne zany le sécurisation. Ao anatin'ny famahanan'olona ny sehampiariana lavanilina ny tranobe ny varotra sy ny indostria ao Sava, miaraka amin'ireo mpisehatra isan'ny tokony amin'izao fotoana. Ankoatra ny fiarahamientana amin'ny fanjakana foibe amin'ny fametrahana lamina, hitandrona ny filaminana, isan'ny atao laharam-pamena ny fanentanana ny mpisehatra amin'ny fikirakirana ny lavanilina, na ny préparation indrindra manoloana ny fivoarany tsena sy ny lalam-barotra. Eto zany tsy ahina mihitsy hoe hiavitsy ny mpanjifa ny lavanilina fa hiamaro. Ka andraikitsika zany ny mikarakara ny atsara ny lavanilina io sy anatsara ny famokarana azy mba hijanona zany tsika hoe isika no voalohany amin'ny atsarany lavanilina ary ito ny fividianan'ny mpanjifa azy ary tombo anenika ny firenena maro samihafa ary aza adinoina fa na ny eto Afrika nge manjifa ny lavanila ihany koa raha tsy tena afa-tsy ny firenena efa mandroso ao anatin'ny BRICS ohatra ny Afrique du Sud dia manjifa ny lavanila zareo ka tokony eritreretintsika ihany koa zany ny hivarotana ny lavanila ato anatin'ny kontinanta.
Ny atsara ny vokatra lavanila ny sava tamin'ity taom-piotazan'ity araka ny fanazavana. Mandidina ny 7 hetsy hatramin'ny 2 tapitrisa ariary ny vidiny 1 kilao, ary tombanana iotra lavitra noho izany ny vidiny lavanila ondrana. Hotohizana hatrany ny fanatsarana ny vokatra ka isy ambonin'izay ny feonam-be ara-barotra, na ny foary izay ho tanterahana ao sambavany 420 hatramin'ny 720 ny volana oktobra ho avy izao, izay ahitana trano eva 80 mahery. Lafim-baovao hafa kosa indray dia miditra amin'ny andiany fahafito ny fanomezana vatsim-pianarana tanora malagasy iofana any Japon mandritra ny 2 hatramin'ny 3 taona ao anatin'ny fandaharana AB initiative. Roa no nahazo izany tamin'ity andiany ity. Fanadina. Tanora roa no hisitraka vatsim-pianarana mandritra ny 2 hatramin'ny 3 taona anivon'ny toeram-piofanana ambony ao Japon amin'ity andiany fahafito ny AB initiative ity. Fandaranasa iarahana amin'ny fanjakana japonais amin'ny alalan'ny JICA na ny Agence japonaise de coopération internationale. Ankoatra ny vatsim-pianarana azonany mari-pahaizana ambony avy amin'ny Université goavana ny antoerana. Mampiavaka ny AB initiative ihany koa ny fisitrahana fizaranasa izay mety azona asa viatrany. Comme vous voyez bien, nous avons déjà recruté plusieurs Malagasy. Malagasy maro no efa noraisin'ireo orinasa japonais araka ireny hitanareo ireny. Ohatra ny mpiasa ao amin'ny Toyota, Sumitomo sy ny maro hafa. Izay no midika fa manana ny fahaiza-manao sy ny traikefa ny Malagasy. Manantena izao fa hitombo ny fandraisan'ny tanora Malagasy anjara amin'ity andiany manaraka ity, ary hamafy manaraka izany ihany koa ny fiarah-miasa eo amin'ny firenena roa tonta, ary mino tanteraka izany ao. Ça c'est sûr, de cette certain. Mandidina ny 30 hatreto ny mpianatra ny sitraka ny fandaranasa AB initiative hatramin'ny fotoana nanomboana azy. Azo tsapahitanana ny tombony azo tamin'ny fampiofanana tany Japon, ary azo alain-tahaka sy ampiarina amin'ny sehatra maro eto Madagasikara. Narina tany ary azo ampiarina tanteraka eto satria sehatra sy vaovao malagasy ihany koa ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny fampiarana ireo teknika izay tsy sarotra akory fa ohatra ny fampiasana masinina zany. Ny mécanisation agricole tsy voatery olona manana tany midadasika be afaka mampiasa an'izy fa misy karazana masinina mifandraika sy mety amin'ireny velaran-tany madinidinika ireny. Ankoatran'izany ny fanazarana ny masom-boly satria ny japonais zao tsy mampiditra masom-boly avy aty ivelany mihitsy fa mamokatra ny an'zareo manokana. Izany hoe hitehirizana an'ilay performance na le vokatra zany na le voly. Ankoatran'izay ny fananana teknisiana mahafehy tsara ny ara-teknika amin'ny fambolena sy ny fiompiana, ny fampiasana zezika, ny fanafody miala bibikely sy ny aretina sy ny rehetrarehetra izay zany. Fandaharanasa natomboky ny Prime Ministre japonais Shinzo Abe nentina nanohanana ny tanora ty Afrika ny AB initiative. Tombanana hatramin'ny 10 tapitrisa iainina isaky ny mpianatra ny sara ny fandraisana ny tanana, manomboka amin'ny tapakila, ny fampiatranona ny sara amin'ny mpampianarana sy ny fizarana asa. Isan'ny fepetra takina ankila ny fananana ny mari-pahaizana BAC+4 ka tanora 520 hatramin'ny 70 taona no afaka mifaninana amin'izany. Ho fampafantarana hatrany ny AB initiative, nisy androany ny fionana ny arahany tompony andraikitra isan-tokony anivon'ny JICA sy ny mpianatra vao avy ny sitraka ny AB initiative tany Japon farany teo. Ny ena ranoarina tamin'ny taona lasa ny tany afampanadinana BEPC teto amin'ny faritra Analamanga tamin'ity taona ity. Tany amin'ny faritra Alotra Mangoro no nahitana voka-panadinana tsara indrindra raha ny tany nivoaka. Miantarandriana. Tahaka izao ny voka-panadinana BEPC teto amin'ny faritra Analamanga. Antananarivo renivohitra, 8.3 isanjato, raha toka 8.40 isanjato ny taon-dasa. Atsimon-drano 3.40 isanjato, raha toka 7.20 isanjato ny taona lasa. Avaradrano 7.30 isanjato, raha toka 7.4 isanjato ny taona 2024. Ambohidratrimo 4.7 isanjato raha 20.20 isanjato ny taona lasa. Andramasina 7.4 isanjato izay 2.4 isanjato ny taona 2024. Anjozorobe 8.30 isanjato tamin'ity taona 2024 ity raha 2.4 isanjato ny taon-dasa.
Ankazobe 3,4 isanjato tamin'ity raha 2,3 isanjato ny taona 2024 ary Manjakandriana 4,7 isanjato ny tany afampanadinana raha nisy tamin'ity taon'ity raha toka 3,3 isanjato izany ny taona 2024. Ireto kosa no nahitana ta isan'ny ambany indrindra raha ny manerana nosy no jerena ny tao amin'ny faritra loatra mangoro tao Ambatondrazaka izay 4,3 isanjato ihany ny tapafana. Faritra melaka tao Ambatomainty 12,8 isanjato. Faritra Sava tao Sambava 2,8 isanjato ny tapafana. Ary ireto manaraka ireto no isan'ny nahazoana vokatra tsara indrindra manerana ny Madagasikara raha ny antotany isan'ny voakatreto. Faritra loatra mangoro tao Ambatondrazaka miisa 7,705 nanala fanadinana ary 9,5 isanjato tamin'ireo no afaka. Faritra Menabe tao Morondava 4,7 isanjato ny tany fafana. Mahabo 4,8 isanjato. Faritra Diamna tao Ambilobe 7,7 isanjato. Raha tsy ahivina ny fahalavan'ny fotoam-pianarana ny taona lasa izay naharitra mandidina 12 volana no isany nambaran'ny tompon'andraikitra ho antony fiainantany afaka fanadinana BEPC io. Ny taranja matematika sy frantsay kosa no ambany naoty indrindra amin'ny ankapobeny. Fanaovana andraisy ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ny anaovana ny taom-pianarana ho 9 volana, eo ihany koa ny fanavaozana samihafa anatin'ny PSE. Tontolon'ny fampianarana izay hatrany dia mitohy ny fifampiresahana eo amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa sy ireo mpampianatra mpikaroka mivondrona ao anatin'ny SSS nisy ny fionana ary nizara enina mazava tsara nidinika tamin'izany. Michel Arinarjo. Miisa enina ny teboka niarahany ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa sy ireo mpampianatra mpikaroka mivondrona ao anatin'ny SSS nidinika nandritry ny fionan'izy ireo. Fionana izay hitadiavana vahaolana maharitra hampandroso ny tontolon'ny fikarohana amin'ny ankapobeny. Isan'ny teboka voaresaka ny tetiandro mpampianarana eny anivon'ny université, mikasika ny plafonnement ireo ora fanampiny sy ny mikasika ihany koa ny HDR. Isan'ny voaresaka betsaka tamin'izany heure complémentaire izay efa niteraka olana hatr'izay. Marina tokoa zany fa tsy mitovy ny zava-misy isaky ny université satria misy zany vinavina ny hoe amerana ny abeny ny fanambarana ora iasana avy amin'ny mpampianatra mpikaroka tsirairay avy izay manodidina ny 500 sy 1,000 ora. Ka rehefa natao ny tombatombana sy ny fandiniana dia misy tsy fitoviazana satria misy ny manana olana dia ao ny tsy fahampian'ny mpampianatra, ao ny fahamarozan'ny mpianatra izay ampianarina sy omena ny antsoina amin'ny teny frantsay hoe encadrement, dia napetraka eo ambany fahendren'ny SSS zany ny mandinika lalina ka manolotra tolo-kevitra aty amin'ny ministera. Fa isan'ny nodiniana nandritry ny fionana ihany koa ny momba ny fitazomana mpampianatra mpikaroka iray amin'ny toerana sy ny fotoana hitazomana azy na ny maintien en activité. Hatreto raha ny fanadinana tao, ny fitadiavana marimaritra iraisana amin'ireo teboka rehetra ireo no ataon'ireo tompon'andraikitra, andrasana araka izany ny mety ho voka ny dinika sy ny fitohizan'izay. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ny atatsika mahakasika ny famindrana ireo mpitatitra ao amin'ny RN2 sy RN5 etsy amin'ny gare routière Andotapenaka Maki. Eo ihany koa mahakasika ny etsika salon de la gastronomie izay karakaran'ny AFT Antavomamba. Rehefa avy eo ary. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossil, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres,
sacs et chaussures de marque? Alors, venez découvrir notre boutique, Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. L'applicateur Cirage Express Baran, l'applicateur Invite Bleu Blanc Baran, le lait de soin Baran entretient, protège vos sacs et vos chaussures. Baran, ma marque, mon style. Nous vous livrons la solution chez vous en un seul clic. Commandez dès maintenant sur notre site, payez en toute sécurité et faites-vous livrer en 24 heures. ABC, l'expert en construction et aménagement. Mi amigo, laisse-moi te présenter une marque espagnole. 1 litre pour la casa, 2 litros pour el pique-nique, 330 millilitros pour el goûter. Roubert, en français c'est jus vert. Jus vert, nectar de fruits, sans sucre ajouté. À vos marques, prêt, Titan. Ton smartphone 4G ultra résistant est à prix doux. Le Telma Titan est à seulement 209 000 arias jusqu'au 30 septembre. Et pour découvrir tous les accessoires compatibles à ton Telma Titan, rendez-vous en Telma Shop. Stylo Bic Cristal. Hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra na any am-piasana na any am-pianarana. Naiza ny ampiasanao azy, azo antoka hatrany. Mateza ary tsy mora simba. Stylo Bic Cristal. Maharitra. Deuxième. Troisième. Septième. Fahony. Manoviny izy. Tsara mba mitady vahaolana manao. Mampiena 3 isan-jato no ny laninao isan'andro ny fampiasana miaraka ny Zarbo 2M sy ny fatana amin'ny 6 3M plus. L'applicateur Cirage Express Baran, l'applicateur Invite Bleu Blanc Baran, le lait de soin Baran entretient, protège vos sacs et vos chaussures. Baran, ma marque, mon style. Veneto amin'ny fampalalambavao isika. Voasakady sy ao anatin'ny firenena marefo amin'ny fiovaovan'ny toetry ny andro Madagasikara. Nisy araka izany hetsika Open Space anomezana fiofanana ny tanora amin'ny fiatrenan'ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Angelo Toljanary. Laharana fahadimy amin'ireo firenena marefo indrindra maneran-tany amin'ny fiovaovan'ny toetrandro no misy an'i Madagasikara. Araka izany,
Nisy ny hetsika open space izay notontosaina tetsy Antaninarenina hanomezana fampiofahana ny tanora mahakasika ny vahaolana amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Tanjony ny ampahafantaran'ireo tanora ny tokony atao amin'ny fiatrehana ny fiovaovan'ny toetrandro ary koa ampahafantarana azy ireo ny politika ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana ahafahany mifandrimbona amin'ny fitondram-panjakana amin'ny ady amin'izay fiovaovan'ny toetrandro izay. Ho anay tanora tsapanay hoe betsaka ihany koa ny tanora efa liana sy misehatra amin'izay fiovan'ny toetrandro izay fa ny hita hoe sakana dia ny voalohany indrindra izay tsy fahafantarana an'izay hoe inona tokoa moa ilay fiovan'ny toetrandro, inona ny politika efa misy, inona ny efa ataon'ny fanjakana, inona ny tokony ho atao mba ahafahana mifandrimbona na mifanampy amin'ny fanjakana ahafahana miatrika miaraka an'izay fiovan'ny toetrandro izay ka izany indrindra no antony anatanterahana an'izao open space izao amin'ny fiatrehana ny fiovan'ny toetrandro. Hetsankilany tato anatin'ny 100 taona niakatra aotra faingo 13°C ny maripana ambony indrindra teto Madagasikara ary nena ny rotsakorana araka ny tarehimarika navoakan'ny sampana mpamantatra ny toetrandro. Lafim-baovao hafa kosa indray dia androany no nafindra etsy amin'ny toby fiantsonana gare routière Maki Andotapenaka ny mpitatitra miasa amin'ny RN2 sy RN5 lamina tsara tamin'ny fandraisana tamin'ny akapiany fanadidiny Angelo Toljanaratra. Androany 20 septambra no daty voatondro nifindran'ny toby fiantsonan'ireo fiara handray fiaingana ho an'ny Tomasina sy Fenoriva Tsinanana etsy amin'ny gare Maki Andotapenaka. Tamin'ny 12 atoandro teo eo, tafafindra tetsy amin'ny gare Maki Andotapenaka avokoa ireo kooperativa misa 30 miasa amin'ny RN2 sy RN5. Misa 2 amin'ny 30 ny kooperativa miasa amin'ireo lalana ireo ka ny 30 tamin'ireo no voakasiky ny famindrana. Amin'ny akapobe ny zotram-pilaminana ny fandraisana azy ireo. Androany aloha zany ny andro ny teo anivon'ny ATT ifindran'ny RN2 na ny Antananarivo Toamasina. Hatramin'ny maraina aloha zany dia efa vonona daholo ny zavatra rehetra. Ny asa hoe asa efa mahazatra tsy dia misy hoe inona fa ilay hoe ny olona miditra mitombo ny fiara miditra mitombo dia nandray fepetra mifanaraka amin'izay izahay dia ny eo fitandrona filaminana sy ny fahadiovana. Zany samy teny hoe 100 isan-jato efa mifindra amin'izao retenenana izao fa roa sisa no izay mety manana statut manokana mijanona eny ambodifondra raha ny taratasy nomen'ny ministera sy ny ATT anay. Hetsankilany mankasitraka ny famindrana azy ireo etsy amin'ny gare routière Andotapenaka ireo kooperativa makany Tomasina sy Fenoriva Tsinanana. Manamora ny asa ny fifindrana eny an-toerana raha ny nambaran'ity tompon'andraikitry ny kooperativa iray ity. Fandraisan'ny client zany raha fijeriko amin'ilay ankeo maraina be da be ny olona tamatavy tonga tety tsy dia nanavao an'ireo le izy zany ireo satria efa be koa moa le fampahalalana natao hoe manomboka amin'le vainy dia eny amin'ny gare routière Maki Andotapenaka ny tamatavy. Tsy dia misy olana satria efa izay moa le lalàna hoe gare routière Manarapenitra dia nisahanay zany nampanarahana an'ilay amin'ny client satria misy tamatavy Mazinga depôt dia tsy dia nanasarotra loatra zany zay. Io maraina io, roa ireo fiara efa nandray fiaingana tetsy amin'ny gare Maki ho an'ny Tomasina. Isan'ireo malaza maneran-tany ny sakafo vita malagasy na ihany koa ny sakafo ataon'ireo mpandro malagasy manana ny mampiavaka azy saingy mbola tsy ampy ny fampahafantarana azy antom-pisian'ny hetsika salon de la gastronomie izay karakarain'ny AFT andava mamba misy larana ary zao. Iray amin'ireo sehatra mampidi-bola betsaka na secteur prometteur ny tontolo ny sakafo maneran-tany. Isan'ny mampiavaka ny Madagasikara ny fananana nahandro miavaka amin'ny firenena hafa. Efa voatrandraka ny tontolo ny nahandro eto amintsika saingy mbola tsy ampy kosa ny fampahafantarana raha ny fanazavana antom-pisian'ny salon de la gastronomie. Natao anomezana lanja ny sakafo malagasy sy manodidina izay sakafo malagasy izay araka ny lazaiko teo moa dia hetsika ara-koltoraly izy ity voalohany indrindra satria tafiditra ao anatin'ny kolontsaina malagasy mihitsy izany sakafo malagasy izany izay hitanay zany fa mbola ilana fampahafantarana be dia be ho an'ny
mpanjifa malagasy ary tsy ny malagasy ihany fa ireo vahiny ihany koa izay tokony hafantatra izany sakafo malagasy zany. Tafiditra ao anatin'ity hetsika ity koa moa zany ny fanampiana ireo mpamokatra n'ireo sakafo sy ny mpanamboatra, ny mahandro, ny mpampianatra an'izay hoe fikarakarana sakafo malagasy zay dia fanampiana an'izy ireo zany hivarotra an'ireo entandreo. Totosaina ety amin'ny AFT Andavamamba ny 7 amby roapolo, 8 amby roapolo sy 9 amby roapolo septambra izao ny andiany fahaenina amin'ny salon de la gastronomie. Mandidina ny 10 ireo trano eva mikirakira ny tontolo ny sakafo sy ny lakozia amin'izany. Hita mandritry ny hetsika ny fampianarana mahandro mamaim-poana, ny lalao isan-karazany, ny fampiratiana karazan-tsakafo ary ny varotra kojakojan-dakozia. Mahakasika an'izay sakafo izay trano asa miavaka entina aminao amin'ity androany ity dia niasana mpivarotra lasary manga. An kilometatra maro ny dia tongotra vita isan'andro. Kezia Arabeny manana. Eny amin'ny faritra Ampifilosy ny manodidina no ahitana ny Rasoa Mananjara Marie Julienne, saika isan'andro mivarotra lasary manga. Raha toka ny maraina no anaovan'ny fikarakarana ny lasary, manenjika ny ora fidiran'ny mpianatra kosa izy rehefa hivarotra izany. Teo amin'ny 20 taona teo izay no nanaovany ity asa ity ary entiny hamelomana ny vady aman-janany. Lasary manga zao teo amin'ny 20 taona teo izay. Fomba fanaovana azy vasana dia tetehana dia sasaina dia atao amin'ny koveta dia atao fangarony dia lasa. Tongolo, voatabia, persila, vinaigre izay. Indraindray malafo roa alina, indraindray fito arivo sy iray, indraindray enina arivo sy iray. Arakaraka ny tsena zany. 200 miakatra zany mahazo. Miovaova isaky ny 20 taona ny sakafo amidin'ny Rasoa Mananjara Marie Julienne. Manomboka ny volana septambra tahaka izao raha ny fanazavany no tena vokatra ny manga. Antony ny safidianany varotra lasary manga. Miova papay sy salade de fruits kosa izany rehefa vanim-potoana hafa. Tontolo ny baolina kitra kosa indray dia 2 andro mialohan'ny fionan'ny Barian'ny CHAN amin'ny ekipan'ny Namibia naneho ny fahavononany tanteraka. Ireo mpilalao sy ny mpanazatra androany nandritra ny fanazarantena nataon'izy ireo tetsy amin'ny kianjabe ny Mahamasina. Henri Flora. 2 andro mialohan'ny fionan'ny aliady ho avy izao, efa vonona tanteraka ny Barian'ny CHAN hiatrika ny lalao amin'ny ekipan'ny Namibia. Ny aliady ho avy izao etsy amin'ny kianjabe ny Mahamasina. Nanomboka androany, nanao fanazarantena teny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina ireo mpilalao malagasy ireo. Ny fanamafisana ny fahaiza miaraka eo ambony kianja no ifantona amin'izao. Fanamafisana ny fahaiza miaraka, fampidiram-baolina sy ny fiarovantena aloha no mila hamafisana amin'izao fotoana izao. Raha ny ataoko hoe tanjaka ny mpilalao tsirairay dia ho anay staff teknika efa mahita hoe amin'ny formany tanteraka zany ny mpilalao tsirairay. Tsy zoera vaovao ry zareo fa mpilalao fa manana ny maha izy azy. Fa tao anatin'izay 3 andro zay ihany no nanaovana ny fahaiza miaraka. Tamin'ny talohany efa nisy ny fiarahana tamin'ny match tamin'ny Mozambika fa nanampy rehefa nahita zany zay staff teknika nijery ny tokony hoe metimety an'le ekipan'ny Barian'ny CHAN dia ny resaka fanafiana no natao zay no antony ny antsona ireo mpilalao mpanafika ireo. Efa nisy ihany koa ny fijerena ilay lalao nataon'ny ekipan'ny mpifanandrana mba hahafana mamolavola ny paikady amin'ny ity lalao ny alahady ho avy izao ity. Lalao tohitoina tsy maintsy misy ny fijerena amin'ny alalan'ny vidéo ny match ny adversaire. Efa nijeritsika zany ho anay rehetrarehetra zay alohan'ny ty match ty misy tokoa ny point négatif sy ny point positif. Raha tsika zany anao amin'ny Namibiana dia tsy maintsy manao ballon au sol, manao jeu sur les côtés, zay no hita hoe faiblesse ho an'ny Namibiana. Ny tanjany ray izy ty baolina lavalava zay, tsika koa manana mpilalao lava, efa vonona tanteraka ny analyse
ny match ny Namibia. Ny alahady ho avy izao araka izany ny fotoana etsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina. Iona ny ekipa ny Bary Achane sy ny ekipa ny Namibia. Ny fanotonan'ny mpijery no isan'ny mampitombo ny tanjaky ny mpilalao eo ambony kianja raha ny nambara ny kapiteny ny mpilalao malagasy. Dia izay mamana vaovao tamin'ity alina ity hakasany ianao nanaraka izany soava-manitra dia veloma fotolo tompoko. Les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA. Garantie 1 an. SAV de qualité. Fini les coupures. Soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanulchanoto ni fampalalambaovao. La 4G Batelma vous a présenté Ni Vavo.